can be. Faly miarabantsika indray ry havana malala na tratra indray zao fotoana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mandalo fotoany sarotra ny akamaroantsika ankehitriny ao anatin'izao fiainana lalovantsika izao, ka rariny sy hitsiny raha toa ka hitady fampaherezana isika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny loha hevin-dehibe ifantohan'ny fianaratsika ry havana dia ny hoe Jesosy vahaolana azo antoka. Hitantsika tany am-piandohana ny mahavaolana an' Jesosy, ary hitantsika fa Jesosy dia liana ny amin'ny zavatra ilayntsika eo amin'ny fiainana. Jesosy mandinika mijery ny fiainantsika ka mahita hoe inona ny ilayntsika dia manontany izy hoe inona ny tadiavinareo. Hitantsika tamin'izany fa ilayntsika ny manara-dian'i Jesosy ka milaza aminy, miresaka aminy ny zavatra tadiavintsika. Hitantsika ihany koa tamin'ny andro faharoa ny amin'ny hoe Jesosy mamaha ny olana ara-tokantrano, mandalo olana tokantrano tsirairay avy amin'ny ankapobeny, fa Jesosy vonona hamaha ny olana. Toy izany koa hitantsika tamin'ny andro fahatelo, omaly izany fa Jesosy koa dia mamaha ny olana ara-panahy, izay nahitantsika ilay lehilahy iray antsoina hoe Nikodemosy, lehilahy izay fariseo, lehilahy izay mpanan-karena, mpanapaka teo amin'ny Jiosy, kanefa mbola misy zavatra nilainy teo amin'ny Jesosy. Ary ny mahafinaritra dia zao namaha ny olana teo aminy Jesosy. Tsy inona moa ny olana fa olana ara-panahy, ka nahatonga Jesosy nilaza hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tao anatin'izany dia nahazo vahaolana azo antoka Nikodemosy, ka nanoka tena hanara-dian'i Jesosy, ary tsy mahagaga fa rehefa maty Jesosy dia izy sy Josefa dia nikarakara ny fatin'i Jesosy, ary dia voakarakara tsara ny fatin'i Jesosy. Androantsika dia jery olana anankiray indray izay mpahazo ny olona maro, izay tsy ninona fa ny olana ara-pihetseha-po, ary Jesosy dia mbola vonona koa hamaha ny olana ara-pihetseha-po izay mety mahazo ahy sy mahazo anao. Ka mialohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia manasa anao mbola hiaraka hivavaka isika. Ray masino, ray malala sy masina eny an-danitra ianao, mbola midera sy misaotra ary mankalaza sy manome voninahitra anao izahay, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny tombontsoa izay mbola omenao anay, mbola hitady anao. Ianao dia milaza hoe mitadiava ny tompo dia mbola hita izy. Koa indreto izahay fa mitady sy mikatsaka anao, ilay vahaolana azo antoka, atao mahita fiteo masinao izahay, ka hazo ilay vahaolana tadiavinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, araka ny efa nambarako tany am-piandohana fa dia hifantoka ao amin'ny bokin'ny Jaona ny fianarantsika. Hitantsika ny Jaona voalohany, Jaona toko faharoa, omaly ny toko fahatelo, androany isika dia hijery ny toko fahaefatra ao amin'ny filazantsara izay nosoratany Jaona. Ny tantara ao amin'ny toko fahaefatra dia tantarana vehivavy iray. Raha namakivaky ny Samaria Jesosy sy ny mpianany, dia nandalo teo amin'ny lalana anankiray izay ahitana fatsakana anankiray, fatsakany teo amin'ny Sikara. Ary nona Jesosy sy ny mpianany tamin'izay. Dia nilaza tamin'ny mpianany Jesosy manao hoe andana mividy hanina ny an-tanàna. Dia lasa ireo mpianatsy Jesosy nakany an-tanàna mba andeha hividy sakafo, hividy hanina. Fa Jesosy kosa dia nipetraka teo amin'ilay fatsakana rano. Ary efa teo izy tamin'iny tataovavonana atoandro be iny, dia iny fa nisy vehivavy iray nanantona azy. Nanantona azy ary rehefa tonga teo ilay vehivavy dia tafaresaka tamin'i Jesosy, amin'ny mahampamahaolana an Jesosy.
de fantany fa matoy vehivavy io tonga matsaka rano amin'ny fotoana mita atao vovonana de zao misy antony mahatonga le vehivavy tonga io satria nahoana tsy fatsakana rano ny mitatao vovonana no ny hafanana no ny masoandro be migaigaina de ireo mpatsaka rano rehetra izany a dia tsy misy mandeha matsaka rano de io no nahafantaran'i Jesosy fa matoy ity vehivavy ity tonga mba hatsaka rano am'izao fotoana atoandro be nanahary migaigaina sy mafana be izao a de fantan'i Jesosy fa misy antony ao, misy antony ary tsy inona le antony fa manana olana io vehivavy io, olana ara-pietseha-po. Inona ny olana? Izy ity de vehivavy iray izay manana laza ratsy teo amin'ny fiarahamonina, vehivavy iray izay mpivarotena, vehivavy iray izay mpijangajanga ary tsy vitsy ireo lehilahy izay efa nadalain'ity vehivavy ity ary hitapirenena teo amin'ny fiarahamonina nisy azy tao a Samaria. Ary vokatr'izay henamaso ny fiarahamonina izay dia tsy tiany le mandeha matsaka rano fa tondroin'ny olona molotra, fosain'ny olona izy, dia izay ny antony mahatonga azy amin'ny atoandro be mafana be lay tsy misy mpatsaka rano iny izy no tonga fa mandeha matsaka rano. Takatry Jesosy zay olana iza. Ary io Jesosy fa tonga mba amahny olana izay mahazo an'ity vehivavy ity. Ry havana malala, misy lesona mahafinaritra nde hojerentsika ao anatin'izany tantara izany. Ny voalohany de zao, hitatsika omaly fa nisy lehilahy iray nanatona an'i Jesosy. Ny toko faefatra kosa de vehivavy no manatona an'i Jesosy. Misy fifanoherana eo amin'ny tantara anankiroa. Ny toko fahatelo lehilahy manatona an'i Jesosy, ny toko faefatra vehivavy manatona an'i Jesosy. Ary raha mahatsikara tsika tamin'ny anarantsika omaly fa lay lehilahy nanatona an'i Jesosy dia lehilahy jiosy. Ny vehivavy manatona an'i Jesosy kosa eto amin'ny toko faefatra dia vehivavy Samaritana. Fanohitra izany. Nga zay ihany fa tamin'ny toko fahatelo dia lehilahy jiosy fariseo mpivavaka be no manatona an'i Jesosy. Fa amin'ny toko faefatra kosa dia vehivavy Samaritana mpijangajanga na mpivarotena no manatona an'i Jesosy. Wow, misy fifanoherana lay tantara. Fa tsy zany ihany mbola misy fifanoherana faefatra farany. Fa lay lehilahy omaly, lehilahy jiosy fariseo mpivavaka be tonga manatona an'i Jesosy amin'ny alina, amin'ny maizina iny. Fa ity vehivavy ity kosa zay Samaritana sady mpivarotena, mpanota no iny fa tonga eo amin'i Jesosy antoandro be nanahary. Ry havana, inona ny lesona azontsika tsy hoana ao anatin'izany? Ny zavatiako hitako mahafinaritra ao anatin'izany zay fampaherezana ho ahy sy ho anao ry havana de zao. Ny Jesosy lay vahaolana tena azo antoka. Voalohany, tsy mifidy tavan'olona izy, fa manana atolotra foana izy ho an'ny olona rehetra zay tonga manatona azy, ho an'ny olona rehetra zay miaona aminy, de manana atolotra foana. Ka na lehilahy ianao na vehivavy ianao de manana homenanao foana Jesosy. Na mpivavaka be ianao tahaka an'ilay Nikodemosy omaly, fariseo, manana homenanao Jesosy. Na mpanota be ianao ka tondroin'ny fiarahamonina molotra ary neverin'ny mpiarahamonina fa tsy misy antenana intsony aminao fa tena mpanota sy ratsy ianao. Ry havana, mbola manana homenanao Jesosy, mbola manana atolotra anao Jesosy. Ko aza manavakavaka tena ka mieritreritra ny hoe za tsy mendrika, fa Jesosy dia manana vahaolana foana homena ny sarangan'olona rehetra. Ka ninona toerana misy anao? Tadidio ty lesona voalohany zay tiako ifamizarana aminao ity androany, tiako ampaherezana anao fa io Jesosy io tsy mifidy tavan'olona izy io, ka niza tonga eo aminy de manana homena izy. Ny lesona faharoa tiako hosintomina ihany koa de zao. Nikodemosy raha tonga teo amin'i Jesosy de tamin'ny alina. Fa ilay vehivavy Samaritana kosa dia tamin'ny mita tao vovonana. Ka izao Jesosy dia
vonina mandrakariva handray anao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona ny mahavonina anao dia vonina ho anao Jesosy. Tsika moa am'izao mampiasa finday ary fomba voambolana efa haitsika am'izao le voambolana amin'ny teny frantsay manao hoe réseau. Ary rehefa tapaka ny réseau dia tsy misy fifandraisana, tsy afaka mifandray intsony ilay finday. Ary any amin'ny tonga any amin'ny toerana tsisy réseau isika dia tsy miasa intsony amin'ny mahafinday azy le finday. Tapaka ny réseau. Fa zao ry havana, ny amin'ny Jesosy dia tsy mba tapaka izany ny réseau, fa afaka mandray anao foana izy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona mahavonina anao hanantona azy ka hiteny aminy manao hoe izao reny tadiaviko aminao, izao ny olako. Vonina foana Jesosy. Amin'ny alina ve vonina iainanao Jesosy, amin'ny atoandro ve mbola vonina koa Jesosy, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Lesona roa sahaja ny hitantsika ry havana. Voalohany tsy mifidy sarangan'olona Jesosy, na lehilahy anao na vehivavy, na mpanan-karena ianao tahaka ny Nikodemosy, na mahantra tahaka n'ilay vehivavy, na mpivavaka ianao tahaka ny Nikodemosy, na tsy mpivavaka ianao tahaka n'ilay vehivavy, dia tadidio ity fa vonina handray anao Jesosy. Na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona mahafaka anao dia mbola vonina ihany Jesosy handray anao. Matoa zany ianao tsy tonga eo amin'ny Jesosy, tsy Jesosy intsony no antony, fa ianao mihitsy no misafidy tsy hanantona ny Jesosy, fa Jesosy efa vonina ho anao. Mety misy olona ve mieritreritra hoe tena ratsy ianao tahaka an'ity vehivavy ity, vonina handray ny mpanota Jesosy. Tsaroana ve ny teniny indray andro fa tsy ny finaratra no mila mpanao fanafody, fa ninona ho izy? Ny marary. Vonina handroso vahaolana tena azo antoka ho anao Jesosy. Misy hoe verina amin'ny tantara n'ity vehivavy ity. Fa ity vehivavy ity araka rehefa nilazaiko teny am-piandohana, dia vehivavy izy nanana problème ara-pihetseham-po. Mandona ny fony ary mampalahelo azy ny mahita ireo vehivavy hafa izay manao maso vilana mijery azy, manao tondromolotra mijery azy. Mandona ny fony zany mampalahelo azy. Ary lasa nisy fihetseham-po tao aminy. Nana problème ara-pihetseham-po zany izy. Dia anao jerentsika izay nilazainy rehefa tafaona tamin'i Jesosy izy. Eo amin'ny 5:10 amin'ny Jaona 4:4 dia zao mivoalaza. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy hangetaeta na hanketo hantsaka intsony. Ry havana, tia mahalay olana ara-pihetseham-po mahazo azy ty vehivavy ity, tsy te hatsaka intsony ka hifanehatra amin'ireo vehivavy, mifosafosa, miresaka azy, manao maso mangarika ireo izy. Dia nangataka le rano tamin'izao, omeo izany rano izany aho ka tsy hankanesako hatsaka intsony eto amin'ity fahatsakana ity. Tsy nampanantena manko Jesosy fa zay omena izay rano avy aminy dia tsy hangetaeta intsony. Dia nangatahany io rano io mba hahatonga azy tsy handeha hantsaka intsony eo ka hifanena amin'ny olona, satria voadona, voaratra ny ao amin'ny fony lalina ao. Ry havana, ny toy ny tantara dia novan'i Jesosy ny olana mahazo azy. Rehefa namany olana nahazo azy Jesosy ka ny tantara taminy, ny zavatra seho teo amin'ny fiainany, dia nahatsapa ilay vehivavy. Eo amin'ny 5:20 fa tena fantany hoe Jesosy no Kristy dia tena hoy raha vehivavy tamin'i Jesosy, fantatra fa avy ny Mesia atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy taminy,
izao zay miresaka aminao no izy. Gaga le vehivavy. Kay le Mesia ty miresaka aminy ity. Ary efa fantany fa ny Mesia io miresaka amin'io. De zao lasa le vehivavy. Ny 9:20. De nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izao izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano Kristy. De nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ry amina, tsaroanao ve le problème nahazo azy? Vehivavy mpanota, vehivavy mpangalabadin'olona, vehivavy mpivarotenina sy mpijangajanga ka matahotra ifanena aman'olona de mandeha matsaka rano amin'ny tatao vovonana noho ny hena maso ny vahoaka. Jereo tsara fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy, rehefa nifanena tamin'i Jesosy, de novahany Jesosy zany olana lehibe ara-pihetsepo izany. La hena maso ny fiarahamonina, la hena maso ny olona, novahany Jesosy ry havana malala. Ka nahatonga azy nakany an-tanàna, nilaoza ny sininy, nakany an-tanàna, namoa ny vahoaka rehetra tao an-tanàna, nanao fivoriam-pokon'olona ka nilaza ny amin'i Jesosy. Ay zara zao le hena maso teo aloha, fa tsisy henatra intsony na ny kely azy. Fa izy ndray nandeha namory olona, gaga ny olona, gasy ty le vehivavy, fa tsy nahoany zay resaka zay nieveran'ny olona sy resaka nataon'ny olona momba azy, tsy ny raharainy izany, fa namaiky azy de zao ilaza amin'ny olona fa le izaroa no Mesia. Ary nivakitsika teo amin'ny 9:30, fa de nivoaka ny avy tao an-tanàna rehetra de nankeo amin'i Jesosy. Ry havana, de raina ny tompo fa rava afaka tanteraka ny olona ra-pihetsepo zay nahazo azy. Ry havana, tanao amin'izany Jesosy fa olana azo antoka. Tsy haiko ngamba zay olona ra-pihetsepo mety mahazo anao. Mety tratrantsindro azy lena ngamba anao amin'ny fiarahamonina. Mety misy havana tsy tianao. Mety ahilikiliky ny olona ngambany anao amin'ny fiarahamonina ka mahatonga ratsapo ao aminao. Mety misy olona ngamba mialona anao ka manao zay tsy mety, manao zay mampalainao mandrakariva ka miteraka ratsapo any anatinao. Ry havana, Jesosy vonona hamany olanao. Miandry anao eo ampatsakana izy, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, na alina na maraina na antoandro, ino fa miandry anao Jesosy. Teo ampatsakana miandry le vehivavy, fa am'izao kosa miandry anao ao amin'ny efitra masina any an-danitra izy, ao amin'ny efitra masina indrindra miandry anao Jesosy. Tongava ary manantona azy, fa vonona many olanao izy. Ka io alahelo mahazo anao io, io ratsapo mahazo anao io, io olana ra-pihetsepo mahazo anao io. Osotraniny io. Misy olana mety mana problème ara-pitiavana. Tena tia de tia ianao, fa le olona tianao tsy tianao. Misy olona mety nifankatia ary nivady mihitsy ny azy, fa lasa le ramose, na lasa le ramatoa, nandao fa nahita olo-kafa. Tonga amin'ny teny malagasy hoe nahita nakangatsara soratra ka nanary ny akota manatrano. Mety mahazo anao angamba zany olana izany. Mety very fananana angamba ianao, mety very vola, mandehany eo amin'i Jesosy. Fa amahany olanao izy. Manana vahaolana azo antoka ao anao Jesosy. Misy namoy havana, namoy reny, namoy vady. Malahelo hamahany olanao Jesosy. Manatoana azy ankehitriny, fa vonona ny vahaolana ho anao. Ivavaka isika. Ray masonao, malahelo izahay
manana olana ara-petsepo zahay vonjeo re miony valanazy ho antoka fa valona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.